Miaraba tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ny vaovao amin'ny MATV indray amin'izao fasivy volana Jolay izao isika amin'ity andro asabotsy ity bahana atao anatin'ny vaovao atsika androany ireo fitsanganan'ny mpanohatra n'izao fitondrana izao ibahanao ihany koa ny fitokanana izay nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra loatra tany tany Ambatondrazaka mikasika indrindra zany ny trano mpiasa-panjakana vaovao. Nisy androany ny fihaonan'ireo Antoko politika miisa 12 sy ireo olona nanana toerany teo amin'ny fitantanana ny firenena teo aloha tery amin'ny foiben'ny FDP izay Antoko tarihan'ny Rabetsarona Sylvain tery Andrefan'Ambohijanahary ny fanaiky fa ivondrana eo anivon'ilay antsoina hoe Mitsangana Ry Malagasy izy ireo entina hanoerana ny tsy mety izay ataon'ny fitondrana. Antoko politika miisa 12 eto Madagasikara no ny fampitaona tetsy Andrefan'Ambohijanahary androany ny fanantona ary ny vondrona ao anatin'ny hetsika Mitsangana Ry Malagasy araka ny fanambarana dia manohitra ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana izy ireo. Raha miaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao rehefa nahare ny fitradradradra ny vahoaka tsy vaky volo rehefa nanatro maso ny fomba fitondrana manitsakitsaka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana rehefa leo ny fahanandangy isan'andro rehefa tereny hiaritra ny ampimamba sy ny tantely efa-dravitra ataon'ny mpitondro ny olon-tsotra syndika mpiasa-panjakana mpiasa tsy miankina société civile tsy anasa fikambanana samihafa mpanao gazety ny ray aman-dreny mpiangonana zany hoe ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia ny fanantona ny Antoko sy ny fikambanana politika maro eto amin'ny firenena ny vondrona ao anatin'ity hetsika atao hoe Mitsangana Ry Malagasy mba hanohatra fanitsakitsahana ny demokrasia sy ny didy jadona ary ny fanapenam-bava amin'ny endriny rehetra hanohatra ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra manjaka eto amin'ny firenena. Araka ny nambaran'izy ireo dia tena mandalo fotoan-tsarotra ny vahoaka malagasy ary mahery ny 70 isan-jato no miaina tanteraka ao anatin'ny fahantrano. Maro tamin'ireo Antoko politika no mangataka ny fametraha-pelan'ny filoham-pirenena.